ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miaraba tsika riavako malala tratra ity alakamisy faefatra ambin'ny folo ny volana aprily ity ny voalahatra mofinaina antsika anio dia ny salamo fahaenina amby dimapolo salamo fahaenina amby dimapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo salamo fahaenina amby dimapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo fakitsika aminaran'i Jesoa. Mamindrafo amiko Andriamanitro fa misafoaka manenjika ahy ny olona, miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika ahy mandrakariva ny mpampahory ahy. Maro tokoa ny mirehare miady amiko, amin'ny andro atahorako no idikiko anao. Andriamanitra no iderako ny teniny, Andriamanitra no idikiko ka tsy mba atahotra. Inona no ataony nofo amiko? Manimba ny raharahako mandrakariva ireny, ny heviny rehetra dia ny anisy ratsy ahy ihany. Miangona izy, mihery izy, mitsongodia ahy izy, satria mikendry ny aiko. Amin'izany faratsiny izany moa misy hafahany va? Ary pao amin'ny fahatezeranao ny firenen'Andriamanitro. Manisany fireneniko aho, ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko, tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Amin'izay dia hiambony fahavaloko amin'ny andro iantsoko anao. Izao dia fantatro fa momba ahy Andriamanitra. Andriamanitra no idirako ny teniny, Jehovah no idirako ny teniny, Andriamanitra no idikiko ka tsy mba atahotra. Inona no ataon'ny olona amiko? Nivoady taminao aho Andriamanitro, dia natitra fanadim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, enina nafaka ny tongotra anao mba tsy ho solafaka. Andehanako eo anatren'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona. Ry iray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa malala ity salamo fahaenina amby dimapolo ity dia salamo izay miresaka ny fangatahan'i Davida famindrampo. Fangatahan'i Davida famindrampo. Ny salamo dia tsy misesy araka ny vanim-potoana tsy akory. Tsy misesy araka ny vanim-potoana ny ainan'i Davida azy akory, fa arakarak'izay fomba nanangonana azy ihany, arakarak'izay tononkirana ampiasana azy ihany no laharan'ny salamo. Raha ohatra ka ampitaina ohatra dia ny salamo faha-raika amby dimapolo sy ny salamo fahaenina amby dimapolo dia tsy mifanakaiky mihitsy. Ny salamo fahaenina amby dimapolo ny tantara no tokony hanelohan'ny salamo faha-raika amby dimapolo. Salamo faha-raika amby dimapolo dia fantatsika fa salamo fifonan'i Davida tamin'ny nohon'ny ratsy nataony tamin'ny Oria. Fa ny salamo fahaenina amby dimapolo kosa dia miresaka ny zava-nitranga tamin'i Davida no enjehan'ny Saoly. Raha ohatra ka nenjehan'ny Saoly Davida dia nandositra tany Gaty izy. Nandositra tany Gaty izy tany amin'ny nisan'ny Akisy mpanjaka. Ny teny fampidirana eto manao hoe fon'ny sambotra azy tany Gata ny Filistina. Marina tokoa fa nisy fotoana Davida nentina teo anatrehany Akisy mpanjakany Gata, dia ilainanao mody adala hitantsika amin'ny salamo fahaefatra amby telopolo. Ny salamo fahaefatra amby telopolo izay heverina ho niaran'ny tranga tamin'ity salamo fahaenina amby dimapolo ity. Ilay salamo fahaefatra amby telopolo haitsika manao hoe isaotran'i Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva, ny fiderana azy Jehovah ny rerehan'ny fanahiko. Ary izany ny mpadefitra ka ho faly, miaraha mankalazan'i Jehovah amkareo ka miara-manandratra ny anarany isika. Io salamo fahaefatra amby telopolo sy fahaenina amby dimapolo dia salamo mifanakaiky, salamo raha heverina dia any amin'ny herintaona sy tapany anao na latsaka kely ny elanelany ireo salamo, ireo ny salamo fahaenina amby dimapolo ny taloha vao ny salamo fahaefatra amby telopolo. Ity salamo fahaenina amby dimapolo ity zany raha toa ka jerena dia ny bokin'ny Samuela, ny bokin'ny Samuela voalohany, ny andiny toko faha-raika amby roapolo sy ny toko faha-fito amby roapolo no mitantara ny zava-nitranga tamin'ity salamo fahaenina amby dimapolo ity. Nandositra tany Gata Davida. Iza moa na inona moa ny mpona tany Gata? Ny mpona tany Gata dia ry Goliata, reo Refahita zany. Ny soatra masina dia manazava tantaran'ireo Refahita, reo olona matanjaka be, hitoeran'ny hery, dia izay fahavalony ny zanak'Israely.
hatramin'ny androny saoly dia nandositra tany gata satria o anatin'ny fahatanin'ny filistiny ny gata dia nandositra tany gata davida io a dia efa nifanarahany tamy jonatana raha lahany azanaky paoly na isaoly dia lasa nandositra tany gata zany davida tamy voalohany izy dia tsara fihavanana tamin'ny akisy mpanjakany gata fa teoriny izy vao somary sahirana araky io teneniny salamy faevatra amby telopolo io vao tonga pirenireny ray izy tamin'iny faritry noba sy ny sisa rehetra fa hoitsika manao hoe nandositra izy tany gata tany amy tanànany Goliata tany amy tanànany Refahita zany magaka ny mamarina ny tenin'Andriamanitra ry havako na marina kokoa ny tenin'Andriamanitra de marina mandrakariva fa na dia ny fahavalon'ny olona aza rehefa sitrapon'Andriamanitra ny fiainana dia manjary ataony tonga fitafiavanana aminy rehefa sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia na de ny fahavalonao aza de manjary ataon'Andriamanitra mpiavana aminao Goliata de Gatita fa ny Gata zany ny tanindrazana ary ireo mpanao herisetra maro isan-karazany nanelingelina fiainana zanak'Israely tany Davida nandositra niaraka tamin'ireo namany enjatolahy ary de nonona tany izy eritaona sy tapany nonona tany Gata izy zany zay vao nandeha nirenireny tany amin'ny efitry noba sy ny sisa rehetra hitantsika amin'ny bokin'ny Samoela voalohany voalaza teo toko 7 mandray koa aza ny Salamo ny Samoela faharoa toko 5 fa 2 sy ny sisa rehetra mitantara zay niainany Davida tany Gata dia any ampanotosirana zany Davida any ampanaovana sesitany tenany no manao ity vavaka ity reo tena rehetra Tsiprieny reo de misy dikany avokoa ry havako raha toka jerena amin'ny alalan'ny tantarany Davida tany Gata hatrany amin'ny tantara faharoa aza mbola voaresaka ny Gata tantara voalohany toko 7 tantara voalohany toko 20 dia miresaka betsaka momba ny Gata satria tanànan'ny Filistina hotsika hoe Tsiprieny reo teny rehetra reo de ohatra ny andinin'ny fahavalo manisa ny firenireniky ianao ataovy eo tavoangonao ny ranomasoko andinin'ny fahaenina miangony izy miery izy mitsongodia izy satria mikendry ny aiko izy moa zany rehetra zany ny tenenin'ny Davida dia ireo mpivaofy ny salama de manondro fa satria tany ampanosirana any Saoly izy dia i Saoly zany io angatahan'ny tompo angatahan'ny Davida famonjena amin'ny tompo io amin'ny etraketraky Saoly manenjika azy Saoly ary mifofo ny aino io teneniny io tanenin'ny Davida io ry havako malala manimba ny raharahako mandrakariviny ny reny heviny rehetra dia nisy ratsy ahy ihany andininy 5 miady amiko mandrakarivaka mampahory ahy andininy voalohany izy moa zany reo tenenin'ny Davida rehetra eo Saoly mpanjaka sy ireo mpiara-miasa taminy dia mifofo ny ainy Davida dia ity salamo ity zany dia salamo zay nangatahan'ny Davida famonjena tamin'ny Saoly iarovany tamin'Andriamanitra mba iarovany ainy tamin'ny etraketraky Saoly dia hotsika manao hoe Davida zany eto de mangataka ny famondram-pon'Andriamanitra mba iarovany ainy amin'ny Saoly satria Saoly dia ny alazy ny fofo ny ainy ary de tany ampantsirana izy no nitalo ny famondram-pon'Andriamanitra raha toka jerena lay votoatin'ilay fangatahany Davida de fangatahana famondram-po raha ohatra ka ao anatin'ny fahakalana tahaka ny nakalany Saoly any Davida itsika ry havako raha toka ao anatin'ny fotoana sarotra tahaka an'izay nahazo any Davida tsy nanao ratsy any Saoly Davida tsy nialina any Saoly Davida tsy nietraketraka tamin'ny Saoly Davida tsy nao na inona taminy tsy nanao na inona tsy mety teo anatrehan'ny Saoly Davida Davida aza dia nandresy any Goliata Davida aza dia nanao soa any Saoly fa izao ry havako malala nankahala any Davida i Saoly nialina izy ary de voatery nandositra Davida niala ny tanindrazana dia izany toejay zany no averin'ny Davida eto inona ny dikany io vavaka lavabe io voalohany indrindra de zao ny dikany io vavaka lavabe io
mametraka ny ady amin'andriamanitra. Le avako malala ny olona mametraka ny ady amin'andriamanitra de andriamanitra ny mampandresy azy. Fantatsika ny toy ny tantarany Davida sy Saoly, fa natolotr'andriamanitra ho resy teo anatrehan'ny Davida aza i Saoly. Raha toa ka mijoro vavolombelon'ny fahamarinana antsika le afako malala, raha toa ka mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana isika de izao matoky fa ny tompony miady ho atsika, Jehova no miady ho atsika. Ary lay Davida tsy sanika azy tanana ny Saoly akory ary. Davida ny teny manao hoe sanatry amiko ny kasika ny voahositra Jehova. Afaka malala ndraindray tokoa tsika mpanompon'Andriamanitra, arakaraky ny ezahantsika anao ny marina, arakaraky ny ezahantsika hanompo ny hafa, arakaraky ny ezahantsika ho tia ny fiarahamonina, arakaraky ny ezahantsika anao ny tsara aza, de vao mainka betsaka ny mialina, betsaka ny sorena, betsaka ny tsy faly tahak'izay nalovany Davida. Tsy tokony ho variana am'izany anefa sika, fa tokony ho miankina sy matoky an'Andriamanitra. Tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny famaliana ratsy, tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny ady lana tahak'izany, fa mametraka ny ady amin'Andriamanitra. Mitondra ny ranomaso, Davida manao hoe ataovy ao an-tavoahangy anao ny ranomasoko. Zany hoe afaro mihitsy hitanao fa be dehibe ny ranomasoko, dia enao afaka mamatra fa mafy zao zavatra hitako zao. Ataovy amin'ny tavoahangy anao fa ny ranomaso ny talaoko aminao. Rehavako malala, aizitsika no mitodika rehefa tody zavatsarotra, aizitsika no mialoka rehefa tojo fahakalana, tojo tsy fitiavana, tojo fanenjena noho ny fahamarinana ataotsika, tojo zava-manahirana noho ny fijoroantsika ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny fahatsarana, dia eo amin'ny tompo ihany. Ny tompo no mampionona atsika, ny tompo no manafaka atsika. Ny ity salamo Davida ity zany dia salamo mampatsiaro atsika ny bokin'ny Exodosy, zay nitenenan'ny tompo tamin'ny zanak'Israely manao hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo koa sankina. Apetrao amin'ny tompo ara ny adinao ry havako, de apetrakitsika amin'ny tompo ny ady, fa ny tsirary mety lalovanao, ny zavatsarotra mety lalovanao, ny fakahalana mety lalovanao, noho ny toe-javatra mitrango amin'ny fiarahamonina asa, noho ny fisondrotanao ve, noho ny fifalianao ve, noho ny zavatra zay nomen'Andriamanitra anao ve, de mety mialina ny fiarahamonina, mialina ny manodidina, de zao apetrao amin'Andriamanitra ny adinao. Fa ny faharoa zay asehon'ny Davida le avako malala, dia tsy hoe mametraka ny adiny amin'Andriamanitra ihany Davida, na matoky an'Andriamanitra ihany Davida, fa izao mianatra mandrakariva amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izy. Heritaona sy efabolana ho isika teo no nieren'ny Davida tany amin'ny tany Gata no nietraketraky Saoly. Ary aty aoriana dia ivadika amin'ny Davida koa i Akisy. Dia izao ny zavatra hitranga, inona nataon'ny Davida? Tao anatin'izany zavatsarotra lalovan'ny Davida zany, tsy nametra-panontaniana akory Davida hoe inona ny hevitry zao Andriamanitra. Tsy zava-dehibe tamin'ny Davida ny famantarana ny dikany zavatra velan'Andriamanitra lalovany. Itsika mantsy indraindray rehefa mandalo zavatsarotra, satria tsika voavolavolan'ny filozofia dialektika, na voavolavolan'ny filozofia stoisiana, na ny filozofia materialista isan-karazany, de mametra-panontaniana amin'ny hoe ny zavatra rehetra misy antony, ary mametra-panontaniana amin'ny hoe inona ny antony. Dia amin'ny alalan'ny antony no hitondrantsika vahaolana. Fa i Davida re afaka malala rehefa tojo zavatsarotra, de tsy tany amin'ny antony nametrahany fanontaniana, fa tany amin'ny hoe mahatoky an'Andriamanitra ve aho sa tsy mahatoky an'Andriamanitra. Tsy ny antony lay fanenjena, tsy fantatry Davida ny zavatra rehetra,
fa tsy nametram-panontania fa maninona moa andriamanitra no avelana menjehan'ny saoly a fa maninona moa andriamanitra no avelana irenireny aty anefitra aty aty atanin'olona tsy zay ny zava-dehibe tamin'ny davida fa ny zava-dehibe tamin'ny davida de ny fametrahany fanontaniana hoe tompo mbola matoky anao ve a tompo mbola eo aminao foana ve a rehavako malala ho tsika manao hoe ndraindray tsika rehefa tody zavatsarotra de variana mikaroka ny antony fa tsy variana mitodika amin'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra davida teniteny manao hoe jehova no iderako ny teniny andriamanitra no iderako ny teniny andininy 10 ry havako ho tsika manao hoe rehefa tody zavatsarotra de vanim-potoana fianarana ny tenin'andriamanitra zany rehefa tody zavatsarotra rehefako malala de zao zavatsarotra koa de fotoana fianarana fotoana fandalinana ny tenin'andriamanitra fotoana fanginana fifikirana amin'andriamanitra tsy fotoana fametraha-panontaniana amin'ny hoe aiza moa ianao andriamanitra na hoana no arinao andriamanitra na fonao ve za andriamanitra tsia fa fotoana zay ahatsapahtsika fa andriamanitra de eo mandrakariva ny fangatahany davida de afaka malala de fangatahana ny famindrampon'ny tompo mba hanefen'ny tompo azy afaka hiatrika lay zavatsarotra inona na nefen'ny tompo azy ny tenin'ny tompo ihany ny tenin'andriamanitra ny fahatelo rehavako malala ray nataony davida rehefa tao anatin'ny sarotra izy nametraka niady tamin'andriamanitra izy nandalina ny tenin'andriamanitra izy ary rehefa halalinao ny tenin'andriamanitra hoy paoly amin'ny romanina 10 rehefa halalinao ny tenin'andriamanitra enonao ny tenin'andriamanitra vakinao ny tenin'andriamanitra irainao ny tenin'andriamanitra de inona ny efa rany miorina ny finoanao andiny ny 6 izaho de fantatro fa mombay andriamanitra zay le finoana rehavako malala izay le finoana rehefa alalinao ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra enonao ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra vakinao ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra de miorina ny finoanao ny finoana zany rehavako malala de miteraka risy-posy fanantenana ary finoana fa ny tsara de ny hoavy any de tsara mandrakariva raha ohatra ka tojo zavatsarotra tsika rehavako malala vokatry ny fankalan'ny olona tsy hoe vokatry ny toetsaratsy nataotsika tsy hoe vokatry ny tsy fahamendrena ataotsika ny mahatonga an'lay tsy fitiavan'ny olona na fankalan'ny olona fa tena vokatry ny faombiazana fahatsaram-piainana nanao azy de izao apetrao amin'andriamanitra ny ady mizah itoetra mandrakariva amin'ny tenin'andriamanitra de mino fa andriamanitra ny mombanao ary ny farany rehavako malala zay nataony davida de ny 12 ny voady taminao ao andriamanitra fanaty pisaorana ao anao fa efa nanafaka ny fanahiko ianao rehavako malala lay finoana de tonga asa rehefa tao anaty zavatsarotra davida de nametraka ny zavatra tamin'andriamanitra de nandalina ny tenin'andriamanitra de niorina tamin'ny finoana de tonga fanolora-tena hanatitra fanaty pisaorana ho anao tonga fanolora-tena ny voady taminao de efaiko zany hoe kay le zavatsarotra rehavako malala zay avelan'andriamanitra lalovantsika de mahatonga fanolora-tena vaovao ay lay zavatsarotra lalovantsika io manefa itsika de mahatonga atsika say manavao fanolora-tena amin'andriamanitra ary say manao voady hoe raha afaka eto andriamanitra de zao indray nataoko anao raha avoakanao am'ty zava-manahiranyity andriamanitra de zao nataoko anao raha sitrana zao matsara andriamanitra de zao nataoko anao zay le hoe ny voadiko efaiko tsy tonga ho azy rehavako malala ao anatin'ny olona ny hoe fanolora-tena fa mandrakariva ny fanolora-tena de nateraky ny lafijavatra mifandimbidimby ka nanefy azy ka mahatonga azy manavao fanolora-tena tsy kisendrasendra raha mafiorina ny finoany davida tsy tonga ho azy tao an-tsainy davida ny fotoana hoe anao lapa ho an'andriamanitra hanorina tempoly hanamboatra manda handamina ny raharahan'ny israely tsy tonga ho azy tao anatin'ny davida zany raha tsy ny vahiny tany filistina tany gaty izy ny fotoana zany fivahinina tamin'ireny toerana reny no nahatonga ny davida nanana nofy afaka nieritreritra
ary nandinika nanana vina ny amin'ny hitrondrany ny raharaha fanjakany zanak'Israely. Tsy kisetrasetra kory ny mahatonga ny Mosesy hoe tany Egypta nandritry ny 7 taona tsy zavatra mandeha ho azy fa tany ny anaran'ny Mosesy ny mitondra fanjakana, tany ny anaran'ny Mosesy ny mitondra firenena. Ary Davida raha mamaky tsara io Samoela voalohany toko fa 2:20 anao sy ny toko 7:20 dia ny toetra teo akaiky ny mpanjaka Akisy dia tany nahitany Davida, ny anaran'ny Davida, na ahafantarany Davida ny atao hoe mitondra fanjakana. Tany Davida de mbola niezaka nanafika, niezaka ny feny reo 900 lahy nanitatra sy ny sisa rehetra. Zay mahatonga ny Davida nanavao fanoloran-tena ry havako. Tsy niraisiny Davida ho miiba lay lalana sarotra naveran'Andriamanitra nitondra ny lalovany, fa niraisiny ho fotoana fanefen'Andriamanitra azy ka nahafahany ny saotra sy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havako malala, raha mandalo zavatsarotra sy manahirana isika amin'ny fifaneraisanatsika amin'ny olona na vokatry ny toe-javatra zay mety lalovantsika maha-olombelona antsika, satria tsika olombelona ihany de mety misy olona tsy voatery ho tiatsika daholo ny olona na ny ampiasany io naiza de apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aza latsaka ao anatin'ny fakahalana na latsaka ao anatin'ny tsy fitiavana, fa apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ny tenin'Andriamanitra vakina, ny finoana halalinina, ary de zao ny fikira amin'ny vavaka manolora tena. Na eo arany sarotra tsy mampiaranao amin'Andriamanitra zany, na eo arany zava-manahira tsy mampiaranao amin'Andriamanitra zany, fa ataon'Andriamanitra manjary miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoanao. Ivavaka tsika ry havako malala. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra noho ny amin'ity tantarany Davida tany Gata ity. Zay anamarina anao fa ny zavatra rehetra de ataonao miara-miasa ahasoa. Tany am-panosirany Davida ary lavitra ny tanindrazany, nefa de namboarinao ny zavatra rehetra ahasoa azy, ahasoa ny mpanomponao. Koa mivavaka Tompo ho an'ny fiainana tsiraray avy, any amin'ny toeram-piasana any, any an-tokantrano any, any anivon'ny fiarahamonina any. Tompo mampahereza anay fa ny fiainana kristianina tsy ilaozana zava-manahirana, satria ty anivony zao tontolo zao ianao. Ary efa nanafatra anay fa ahita zavatsarotra sy fahoriana zay ty am'izao tontolo zao, saingy ny vahaolana de efa nomenao anay, efa nandresy zao tontolo zao ianao. De apetraka ifenao am-pelatananao reny adina ireny, reny zavatsarotra ireny. Fatao am'izay Tompo, handinika ny teninao, manavaozana efa nolora-tena ary tsy hiala aminao Andriamanitra. Tsisy maharombaka zay eo am-pelatananao, de ampandresy eo zay Tompo. Amarino aminay ny teninao fa manotra noho ny mpandresy zahay satria manana anao. Esory ny akiviny, esory ny tahotra ny hoavy, fataova ty anatinay ny fanantenana, fa manana anao zahay de ny ampitso ho tsara lavitra noho ny anio. Ary ny hoavy dia mamiratra lavitra noho ny ankehitriny. Tsy noho izahay, fa noho ny famindramponao amin'i Jesosy zanakao, noho ny fitiavanao anay sy anao miazona ny fiainanay isanandro. De mitahianay Tompo tsara, ary terizo zahay hanavao fanoloran-tena mandrakariva eo anatrehanao, na inona lalovanay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.